na ohatra tsika hanao bridy anankitelo, ray, roa, telo. Efatra zany a ilay bridy, ity zany ray, roa, telo, efatra. De vita izay, de tsy manao maille en l'air fa eto ihany aloha tsika no hiasa. Eto amin'ity bridy anankiray ity tsika no hiasa, zany hoe miditra eto. Jereo tsara ilay toerana nidirako teo miditra eto. Hitanareo ve ilay nidirana? Eo amin'ilay bridy anankiray io. Jereo tsara ity ilay bridy de eto no miditra, de sotomintsika ity de ny anankiray aloha ny avoaka, de zay vao mamoaka ny anankiray, ohatr'izay ihany. Eto indray tsika miditra, tsy mbola manao maille en l'air mihitsy eto tsika miditra de sotomina, de ity iray ity aloha ny avoaka, de zay vao avoaka izy roa. Mahazo endrika ohatran'iny tsika zany, zany hoe taritina ho lavalava izy zany. Vita izay, arakitsika tsara, arao tsara mihitsy ilay fanaovana azy hitarika azy ho lavalava aty de vita izay zay tsika vao manao maille en l'air anankitelo, ray, roa, telo, de mihodina tsika, de manao bridy. Eo amin'ilay farany nanaovantsika an'ilay maille en l'air teo eo tsika no miditra manao bridy anankiray, miverina manao an'ilay faritra an'ilay sofina lehibe ity tsika zany zao, le natao taty ihany no averina eto zany zao. Manao bridy anankiray de double bridy anankitelo ao amin'iny lavaka anankiray iny ihany. Double bridy anankitelo, roa zay, zay, vita zay iny, de tohizana amin'izay mitovy amin'ilay nanaovana an'ity ihany, manao double bridy anankiroa mandeha tsirairay fa tsy amin'ny lavaka mitambatra akory, manao double bridy anankiray eto, de double bridy fanindroany, de tohizana ilay izy fa tsy mijanona amin'ny lavaka anankiray manjary tsy mety. Aloha lasa niraikitra. Vita ilay double bridy de manao bridy ohatran'ilay anankiray tary amin'ny voalohany tary ihany, manao bridy anankiroa, vita ny bridy anankiroa de manao demi bridy anankiray. Zany demi bridy zany efa any amin'ny vidéo taloha any. Vita ny demi bridy dia manao maille serré, tohizana amin'ilay lavalava iny foana, maille serré anankiray, de mamarana azy tsika maille coulé. Vita izy iny, iny izy iny zany, lasa aloha faranantsika.
vita zany izy iny. Raha akatony izy zany zao a, tokony hanome zavatra ohatr'izao. Zao. Somary mbola miravoravo moa zany ny fil. De azontsika atao amin'izay a, manisy sisiny. Ny na moa ity zany zao nataoko sisiny fotsy. Azontsika atao manisy sisiny fotsy. De iny sisiny fotsy iny a, atao maisere ihany koa. Vita zany ny sary fo a, zay haingony latabatra antsika na rideau. Ndao ary a asiantsika sisiny fotsy ary mba ho hitantsika hoe ohatry ny ahoana ny anaovana azy. Ndao ary asiantsika sisiny fotsifotsy a ity fo ity a. De rehefa manao an'ilay sisiny zany tsika de maisere foana no ampiasaintsika. Maisere zany a no ampiasaina. Manome endriny moa zany iny tsy voatery ho fotsy fa le fanoteneniko hoe arakarak'izay loko mahafinaritra anao no anaovanao azy. Azonao atao mangamanga iny, azonao atao izay loko mahafinaritra na maitso iny. Na hoe ny vatany ataonao maitso ohatra de ny sisiny ataonao mena. Izay mahafinaritra e, izay mahafinaritra anao de izay no atao. Fa tsy misy loko tsy maintsy akory. Tsika ataoko maikole ilay farany indrindra. Maikole foana ny famaranana ny asa anankiray a. Maikole foana. Ny ahy moa zany zao efa nesoriko, efa napirimiko daholo le rambirambona fil tavela teo ireny a. Aza adino mihitsiny a manitrika an'iny aloha de rehefa avy nasitrika izy a de tapahana. De ohatr'izay koa ny anankiray. De rehefa vita ny anankiray a de mihaontsika. Fa manao an'ilay sisiny a, raha sendra misy lavaka malalaka de ataovy anankiroa ny maisere ao anatiny. Ohatra ny anahy ity zao a, somary nalalaka ity de nataoko anankiroa ny maisere. De marana azy tsika farany. Farany iny zany a, may an'ilay anankiray de tapahana zany a. Zay. Iny izy iny a. Ren'ilay fil mandratsendrika ireny a, esory ireny. De aza adino mihitsiny a ny miabone ho anao izay mbola tsy miabone sy manaraka de asio j'aime de zarao a fa mety mba mahasoa ny hafa ihany koa ny fizarantsika ny zavatra izay ampianarina eto. Ary rehefa mba miparitaka moa zany a de mba mahafaly anay ihany koa hoe tena miparitaka ilay zavatra nampianarina, mahita daholo a malagasy rehetra manaraka zavatra nampianarina. Asitriko ity aloha.
Sitriko kely fa manjary manelingely maso. Rehefa manitrika an'le fil ohatran'ny tô zany a, de asitrio any am'izay mitovy loko aminy mba tsy hiavaka fa raha ity fotsifotsy ity no asitrika aty ohatr'izao de lasa hafahafa be, fa somary asitrisitrika any am'izay loko mitovy aminy de zay vao tapahana. Nareo de tsy de hita loatra zany. Iny izy iny zany zao ny zavatra nataontsika teo a. Zao. Vita ny haingon-databatra antsika. Zao zany izy manome fo anankiray. De iny a no atsofokontsika ato zany a. Ohatr'izao zany ny aty ambadika. Ohatr'izao. Zao zany. Ohatr'izao izy ny aty ambadika. Vita tompoko. De aza adino a ny manaraka ny vidéo a, fa manaraka misy zavatra hafa indray a hianarantsika. De efa miomana indray tsika zany a amin'ny manaraka anaraka an'izay fampianarana izay de ataovy a peloty a somary betsabetsaka satria zavatra lehibebe kely indray a no hianarantsika. De aza adino a ny manaraka sy miabone ny pagentsika sy ny mizara. De amin'ny manaraka indray, velomo.